Bonsoir adolo antsika rehetra e famindrampon'ny tompo sy ny fahasoavany ary ny fiadanany eo amintsika mandrakariva. Ka tratra indray ty arivo ty indray isika hiarahantsika mandinika ny tenin'ny tompo tamin'ny maraintsika efa nanao zany a. Dia mbola men'ny tompo fotoana indray tsika amin'ity arivo ty efa antsika manao zany fianarana ny tenin'Andriamanitra izany a. Dia ao anatin'ny tompo kasetsika ao anatin'ny sabata izany. Ilesika mikasika tamin'ny maraina dia hoe Jesosy sy ny sabata nanahoany Jesosy ny amin'ny sabata. Ovy nanao amin'ny sabata Jesosy. Tonga tokoa ny sabata nitsofoka ny sinagoga Jesosy. Ary rehefa napangainy ireo farisy mpanorandalàna ihany koa Jesosy ny amin'ny fomba fitandremana ny sabata. Hoe nanoty salombary ny mpianatra amin'ny sabata dia hoe inona ty ataon'ny mpianatra ao manao dia tsy mety amin'ny andro sabata. Dia tenenin' Jesosy izy ireo nanao hoe famindrampo ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà. Ovy tsy hitanareo ny nataon'i Davida hozy izy. Izay nihinana ny mofo teo amin'ny tempolo nefa natokana ho an'ny mpisorona ihany zany. Ary ianareo ihany koa izy raha ohatra ka manana ondry latsaka ao anaty lavaka, moa tsy mamonjy izany ihany koa nareo. Dia moa ilay teneny hoe famindrampo ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà dia teneniny fa tompon'ny sabata ny zanak'olona hozy izy. Tompon'ny sabata zany hoe Jesosy tompon'ny sabata. Ka raha milaza zany tsika hoe Jesosy tsy nanao sabata, izy tenany mihitsy raha milaza hoe izany tompon'ny sabata. Dia ahoana ny tenentsika hoe tsy mitandrina sabata Jesosy? Ahoana ny lazan'ny kristianina amin'izao fotoana izao fa hoe nivadika l'andro ny andro fivavahana fa tsy sabata intsony nefa Jesosy ny tompon'ny sabata. Jesosy tsy tompon'ny alahady mihitsy fa tompon'ny sabata Kristy. Izy miteny tompon'ny sabata ny zanak'olona. Ka izay moa zany resahantsika tamin'iny zany nanahoana ny fomba fitandremana ny sabata indray zany teo amin'ny testamenta vaovao dia hitantsika zany tsy hoe misy mantsy milaza hoe nivany Jesosy ny sabata dia azo atao avokoa ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra hitantsika zany dia misy an'ilay cadre hoe exception. Inona ny mety atao amin'ny andro sabata, manao soa sa manao ratsy? Mamonjy olona sa mahavery azy no mety? Dia ny mamonjy no mety, ny manao soa no mety. Atao hoe cadre hoe exception zay zany. Le ohatran'ilay hoe Davida nihinana mofo teo amin'ny polo, tsy hoe nihinana mofo tao foana izy satria hoe indray mandeha izy atao dia efa azo nohanina foana amin'izay, natokana ho an'ny mpisorona foana iny. Fa noho ny fotoana izay teny hoe noana mafy izy tsisy nohanina, exceptionnellement menana azy satria izay no nisy teo zany azo nomenana azy. Dia ohatr'izay koa tsika amin'ny fiainantsika zany. Ka efa nianarantsika lava mikasika an'iny fa tsy iverenantsika be fa irosindray zany amin'ity tapany faharoa ity zany. Dia angamba raha sitrapon'Andriamanitra dia faranantsika amin'ity lesona arivo ity ny sabata izany ny amin'ilay tombo-kase. Vavaka tsika re. Jehovah'Andriamanitra raha io mbola mankalaza anao hatrany izahay mideranao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao izay rehetra amin'izao ka ho mandrakizay. Raha io mangataka aminao izahay. Aoka ireny fanahinao hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana. Ahafahanay mahalala ny sitraponao sy mahatakatra izay tianao ambara aminay amin'ity anio ity. Kaoka samy azo anjara sahaza ao anaty tsirairay avy anay izahay. Ary naza mitondra ny teninao izahay dia tsy manana fahalalana na fahendrena fa miankina aminao. Koa mangataka aminao ary aoka ireny fanahinao hiasa amiko amin'ny fahafenoana. Afahako mampita ny teninao mivahoaka anao araka ny sitraponao ary aoka ihany koa ny fanahinao masina hiasa amin'ny fahafenoana amin'izy ireo. Ahatanteraka ny sitraponao. Eny tompo tsisy tanteraka izahay na dia iray aza. Ary natao anatin'izay fotoana ny sarahana izay aza. Raha nisy nataonay ka ratsy teo anatrehanao ka nahalatsaka anay na mety hoe tsy fanahininay dia hifonany aminao tompo izay mety fahotanana tsy famendrena vitanay. Mamindrafo aminay iray mamelany iloka irenao. Mangataka aminao izay Jesosy io sasao amin'ny rano izay ho afa-pahotana diovy izay ho afa-keloka. Eny tompo apetraka fenam-pelantananao ihany koa izao fotoanana izao. Anjakao tompo ny tokantrano tsirairay avy izay mandray izao fampianarana ny teninao izao. Ary eo karaha ianao ny teny fa izay kosa angina. Raha kofindrahanao ny fitaovana izay ampiasainay tsy hanan'ilay ratsy fahefana. Aoka ny anjelinao hitoby manodidina izany. Aoka ny anjelinao hitoby manodidina ny tokantrano tsirairay avy sy ny olona tsirairay avy izay mihaino ny fampianarana ny teninao. Mba tsy hisy hanan'ilay ratsy fahefanana izany na dia kely aza. Dia mankalaza anao izay raha io mideranao izay ary manome voninahitra anao izahay. Halleluja, halleluja. Dia aoka ny teninao tompo hitondra fanasitranana ho an'izay mandre izany amin'ity arivo ity indray. Anaran'i Jesosy. Amen. Iroso aritsika. Inona ny mety amin'ny andro sabata?
manao soa sa manao ratsy Jesosy Kristy dia ny manao soa no mety amin'ny andro sabata. Izany na tonga Jesosy nanasitrana ilay olona narary nandritra ny 8 taona teo ambonin'ilay fandriana iny. Kozy Jesosy hoe mitsangana mba ataony fandriana hozy izy. Nandritra ny 8 taona izy teo tsy niarina teo. Rehefa natsangany Jesosy amin'ny andro sabata nanaovana izany tezitra mafy ny Jiosy ka nitady moyen izy ahafahana hamonoana any Kristy. Nahoana moa izy ireo no manenjika ny Kristy? Satria Jesosy amin'izareo dia hoe mandika ny lalàna Jesosy. Fantatsika tsara nefa fa nahoana i Jesosy tsy mandika lalàna izany. Satria Jesosy iny tompon'ny sabata izy. Ary Jesosy ihany koa dia mitandrina ny didiny iray. Izy ary mampitandrina antsika hoe tandremo ny didiko tahaka ny tandremako ny didiny iray. Ka Jesosy zany tsy mba nandika lalàna ary tsy mba nanota, tsy siota tao aminy. Fa ny nahatongavan'i Kristy dia iny anaisitra ny ota ny nahatongavan'i Kristy, anaisitra ilay fandikan-dalàna no nahatongavan'i Kristy. Ka io no jerentsika kely saika jerentsika tamin'ny maraina izy iny fa tsy voajerentsika indray ao amin'ilay Jaonina 1:7 dia ny 9:5. Jaonina 1:7 dia ny 9:5. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Jaonina 1:7 dia ny 9:5. Amin'ny anaran'i Kristy. Dia ahoana hozy izy? Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Ary fantatrareo izy fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota tao aminy. Izy no naseho anaisitra ny fandikan-dalàna ary tsy misy fandikan-dalàna ao aminy. Satria fantatsika fa ny ota dia fandikan-dalàna. Nahoana nefa ny ireo Jiosy ireo no tsy mahay miaino izany tenin'ny Kristy izany? Satria tsy ny olona rehetra ngay mahay miaino Kristy. Izay mahatonga ny Kristy miteny manao hoe nareo izy tsy miaino ny feoko. Satria nareo nahoana? Zanaky ny rainareo izy. Iza le rainareo? Ny devoly tena tenenin Jesosy amin'izany mihitsy. Tsy vao maika tsy zakany zareo maheno an'izany. Jerentsika kely atao amin'ny Jaonina 4 taony koa. Vakitsika aloha le eo amin'ilay 9. Jaonina 4. Jaonina 4 aloha. Ahoana izy eo amin'ny 4. Jaonina 4. Vakitsika amin'ny Jaonina 4. Dia vakitsika ny 7:7. Dia ahoana izy eo amin'ny 7:7? Izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany sy hainonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Ny olona avy amin'Andriamanitra zany, ny zanak'Andriamanitra zany no mahay miaino an'izany tenin'Andriamanitra zany. Ireto anefa fariseo sy mpanorad-dalàna ireto nge. Ka tonga amin'ilay fiteneniny hoe verset dans la loi, olona nitezaina teo ambanin'ny lalàna, teo ambanin'ny fampianarana lalàn'i Mosesy izy ireo sy ny mpaminany. Nefa izy ireo zany miteny azy hoe zay taranaka Abraham zay mahay ny lalàna, mahay ny tenin'Andriamanitra zay. Nefa izy tsy mahay miaino ny tenin'Andriamanitra. Nefa Kristy ilay tenin'Andriamanitra. Nahoana no mahatonga an'izany? Zany hoe misy zany ny olona na andinika ny tenin'Andriamanitra io, milaza fa mahalala ny tenin'Andriamanitra io. Fa tsy hainy miaino ilay tenin'Andriamanitra, tsy hainy akory ny miaino ny feon'ny Kristy. Satria nahoana? Satria tsy zanak'Andriamanitra izy. Dia io ilay teneniny atao amin'ny ilay 9 io ihany. Io ilay niteneniny hoe 4:7. Dia ahoana izy? Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao izy. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Dia jereo koa nge reto fariseo sy mpanorad-dalàna reto fa inona ny ao an-tsain'izy ireo? Rehefa nahitan'i Jesosy izy mandika ny lalàna ity, ndao vonoina. Tady moyen fomba hamonoana an'i Kristy izy. Zanaky ny rainareo izy. Nareo tsy mahay miaino ny teniko izy Kristy. Izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany tsy hainonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Dia ho anareo ihany koa zany tsy manenjika an'izao sabata izao. Dia tsy mahay miaino ny tenin'Andriamanitra koa zany ianareo.
anjaranareo zanakiza zany ianareo rehefa tsy mahay mihaino ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Nareo ihany mamaly an'izay eo. Jaonina toko 4:3 sy 4:20. Jaonina toko 4 andininy 3:20 sy 4:20. Jaonina toko 4 ny andininy 3:20 sy 4:20. Ny anaran'i Jesosy. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady mpivavaka aminy tahaka izany. Ho avy ny andro izy Andriamanitra, ho avy izany fotoana izany. Jereo tsara, ianareo izy zanaky ny rainareo. Satria ireo zany ilay tsy mihaino ilay tenin'Andriamanitra ireo. Nareo zanaky ny devoly izy Jesy Kristy no miteny an'izany. Satria nahoana? Tsy mba misy mita marina tao aminy, tsisy fahamarinana zany ao amin'ilay ratsy. Dia izay koa ny hita tamin'ireto fariseo sy mpanolan-dalàna reto. Dia eto anefa izy dia miteny atao amin'ilay andininy 3:20 ahoana izy izy. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ianao zany raha hivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Raha tsisy an'io fahamarinana io zany ao anatinao dia tsy ahita an'Andriamanitra zany ianao. Tsy ahita an'Andriamanitra mihitsy ianao. Dia toy izany, Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ahoana moa ny aizandreo mihaino an'izany tenin'Andriamanitra zany nefa tsisy fahamarinana ho aminy? Raha tianao ho henon'Andriamanitra ny hivavaka ao zany dia tsy maintsy mihety ianao manaiky izay fahamarinan'Andriamanitra zay. Tsy maintsy miaika ianao, mihety ianao amin'izay zavatra zay zany. Dia izay no mikasika an'iny zany fa tsy hijanonantsika iny fa efa niresantsika lava tamin'ny maraina iny. Fa hijery indray tsika ny amin'ny hoe ny apôstôly sy ny sabata indray zany. Rehefa lasa ve Jesosy niakatra any an-danitra, moa ve mbola nitandrina ny sabata reto apôstôly reto? Sa hoe efa nitsangany Jesosy tamin'ny maty dia mivavaka amin'ny andro alahady izay? Dia misy moa teny izay ova teny ao anatin'ny soratra masina ao miasan'ny apôstôly ao misy an'ilay teny iny. Dia rehefa tonga hozy izy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia niangona tamin'ny toerana iray ny mpianatra dia narindrin'izy ireo ny varavarana fa natahotra indrindra izy. Dia hozy izy reto evangelika reto mantsy ny teny manamarina izy. Hitanareo zany fa mivavaka tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro izy. Nefa inona ny zavatra resahany amin'izany? Ny zavatra resahany no ny fatahoran'ny Jiosy satria vo maty Kristy dia tena natahotra izy ireo ho enjehina sy ho vonoina ihany koa tahaka ny Kristy. Dia niangona tamin'ny toerana iray izy no ny fatahorany tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro. Fa tsy hoe niangona izy hivavaka amin'ny andro alahady dia iny marina hoe mivavaka amin'ny andro alahady hono izy. Ianao nge afaka mivory ianao amin'ny toerana anankiray na andro latsinainy na andro talata. Fa zareo nge niangona tsy hoe hivavaka, niangona tamin'ny toerana anankiray no ny fahatahorana. Fa hijery sika atao anatin'ny soratra masina zany hoe inona ny nataon'ny apôstôly amin'ny andro sabata ihany koa zany dia hijery sika. Asan'ny apôstôly toko 7:20, 4:20 sy 5:20. Asan'ny apôstôly toko 7:20 dia ny 4:20 sy ny 5:20. Dia hojerentsika kely hoe inona ny nataon'ny apôstôly amin'ny andro sabata zany. Mova izy tsy nivavaka intsony ny sabata satria Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty ka dia efa andro voalohany amin'ny herinandro ny ivavahana. Dia vakintsika ny 4:20 sy ny 5:20. Toko 7:20, 4:20 sy ny 5:20. Ary Paoly sy ny namany rehefa niondrana tsambo niala avy tany Pafo dia tonga tany Perga any Pamfilia. Fa Jaona nandao azy ka niverina nakany Jerosalema. Ary efa niala tany Perga izy dia nandroso nakany Antiokia any Pisidia dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Niditra tao amin'ny sinagoga izy tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo izy. Niditra tao amin'ny sinagoga izy tonga ny sabata zany. Dia niditra tao amin'ny sinagoga izy ny andro sabata. Ary efa vita ny famakiana ny lalàna sy ny mpaminany, ny mpanapaka ny sinagoga dia nampilaza taminy ka nanao hoe ry rahalahy, raha misy fananarana ataonareo amin'ny olona dia ataovo izy. Dia nitsangana ny apôstôly Paoly. Tsangana izy 5:20. Ary Paoly nitsangana dia nanofa tanana azy ka nanao hoe ry lehilahy Israely sy anareo
izay matahotra an'Andriamanitra miano dia nanomboka nitory izy mikasika any amin'ny Kristy. Tao amin'ny sinagoga io. Vita ny famaranana ny sabata aty amin'ny andin'ny 270 dia inona zavatra nitranga ary efa nivoaka izy dia nangatahany olazaina amindray izany teny izany ny amin'ny sabata manaraka. Hoe matongava indray amin'ny sabata manaraka mbola te heno an'izany teny mikasika any amin'ny Kristy izany. Verina tao indray ny sabata manaraka. Inona ny zavatra nisy teto? Fihetsika aloha andin'ny 270 ary efa nivoaka izy dia nangatahany olazaina amindray izany teny izany ny amin'ny sabata manaraka andin'ny 770 ary efa nirava ny fiangonana dia maro tamin'ny Jiosy sy ny proselita izay nanompo an'Andriamanitra no nanaraka ny Paoly sy Barnabasy izay niteny taminy ka napirisika azy aharitra ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Be zany resy lahatra teo ny amin'ny Kristy. Tonga ny sabata manaraka tsy hoe fa resy lahatra izy ireo fa nanaiky an'i Kristy reto Jiosy proselita dia hoe satria nareo efa resy lahatra dia nareo resy lahatra dia amilahady tsika manao fivoriana. Dia eo tsika mifampitoana. Efa resy lahatra izy reto ary nampirisika azy ireo mbola niroso amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Tonga ny sabata manaraka ary no tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iaino ny tenin'Andriamanitra. Fa vao nahita an'izay ny Jiosy dia nialona, tezitra, toana. Tsy zakany mihitsy io. Andin'ny 570 nefa ny Jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feny fialonana ka nanohitra ny teny nolazain'ny Paoly sady ny teny ratsy. Manompa mihitsy zany izy, vitany mihitsy ny manompany io. Ino nataon'ny apôstôly teto? Tonga ny sabata niditra tao amin'ny sinagoga izy, nandray teny izy, nampianatra izy. Be ny resy lahatra ny amin'ny famarinany izay nentin'ny apôstôly Paoly mikasika any amin'ny Kristy. Hoe izy ilay voalazany mpaminany, izy ilay mpamonjy izao tontolo izao, izy ilay Mesia. Dia be ny resy lahatra ny proselita, ny Jiosy na ny hafa firenena. Tsy niteny ireo hoe miladintsika efa resy lahatra zany dia hoe milady ny fampitoana fa amin'ny sabata manaraka ny fampitoana. Praisika ny ray tanàna ny fampitoana teo. Fa nialona ny Jiosy. Zany hoe ilay mpianatra zany dia manao an'iny nivory izy tamin'ny andro sabata. Aty koa asan'ny apôstôly toko 410 mbola jerentsika ihany koa ny 9:12 ka hatramin'ny 5:12. Asan'ny apôstôly toko 410 dia ny 9:12 ka hatramin'ny 5:12. Inona indray ny zavatra resahany eto? Asan'ny apôstôly toko 4:12 dia ny 9:12 ka hatramin'ny 5:12. Ary no niondrana sambo niala tamin'ny Troasy izahay. Niala tamin'ny toerana iray indray zany izy. Dia nizotra nakany Samotrakia. Ary no niampitso dia nakany Neapolia. Ary no niala teo izahay dia nakany Filipy, izay tanàna voalohany amin'izany, zara-tanin'ny Makedonia izany sady zanam-panjakana. Ary nitoetra teo amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy izahay. Ary tamin'ny andro sabata teto zany izy, amin'ilay toerana lehany ity indray zany dia inona ny zavatra nisy teto? Tsy sinagoga indray ity toerana ity zany. Amin'ny toerana izay misy sinagoga zany dia nakany amin'ny sinagoga izy. Fa eto amin'ity toerana ity indray tsy sinagoga ny toerana nalehany. Dia inona ny zavatra nisy rehefa tonga teo amin'ny toerana io izy? Ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavahady izay nankeny amoron'ny ony izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana. Ary nipetraka teo izay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Nitady toerana hivavahana zany izy reto dia teny amoron'ny ony. Dia nifanena tamin'ny vehivavy teny izy, niresaka teny. Nataonay fa misy toerana hivavahana hozy izy. Ianao ve tsy mivavaka amin'ny andro sabata dia hitady toerana hivavahana amin'ny andro sabata dia mba normal ve zany? Hoe tonga ny sabata ity dia andeha hitady toerana hivavahana, apôstôly io tsy hitady toerana hivavahana mihitsy izy fa andro alahady izy no mitady an'izay na nivadika andro alahady ny andro hivavahana. Fa tonga ny andro sabata dia hoe lasa izy tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavahady izay nankeny amoron'ny ony izay natao nefa nisy toerana fivavahana. Manino izy mitady toerana hivavahana? Dia nifanena tamin'ny vehivavy teny amoron'ny ony izy dia nitory ny filazantsara ny amin'ny Kristy.
14 ary nisy vehivavy atao hoe Lydia mpivarotra lamba volomparasy any tanàna ny Tiatira izay nivavaka tamin'Andriamanitra dia niaino izy ary ny tompo nanokatra ny fo nitandrina ny teny izay nolazain'ny Paoly ary efa natao batisa raha vehivavy mba amin'ny ankoniny dia nangataka izy nanao hoe raha ataonareo matoko amin'ny tompo aho dia midira ao tranoko amin'ny toerao dia nanery anay izy. Nisy resy lahatra zany teo dia natao batisa nandray ny tompo. Nitandrina ny sabata ny apôstôly. Ninona zany ataontsika hoe foanana ny sabata? Io izy mitandrina ny sabata. Tsika milaza hoe kristianina. Kristianina zany hoe manara-dia ny Kristy. Kristy tompon'ny sabata. Ka raha ohatra tsika hoe manara-dia amin'ny Kristy milaza hoe kristianina dia kristianina tompon'ny alahady iza zany io Kristy tomponareo? Marina nge fa miteny Jesosy nge dia miteny. Lazaiko aminareo marina tokoa izy Jesosy no miteny ho. Matthieu 7:20 fa izy Kristy sandoka ary izy mpaminany sandoka ary maro no voafita nozy izy enina dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Ka iza le Andriamanitra tomponao? Andriamanitra tompon'ny sabata sa Andriamanitra tompon'ny alahady? Iza zany io tompon'ny alahady ivavahanao? Mametraha fanontaniana. Ny apôstôly eto dia nini tady toerany ivavahana amin'ny andro sabata na nakany amin'ny sinagoga. Dia ato ihany koa aty amin'ny asan'ny apôstôly 7:10 inona koa mbola resahana eto eo akaikeo any 1 sy 2. Ary efa nandeha namaky any Amfipolia sy ny Ampalonia izy dia tonga tany Tesalonika ary nisy sinagogany jiosy tao ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony. Ary sabata telo ny adiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Eto dia teneniny reto. Tonga indray zany Paoly, tonga tany Tesalonika indray izy, izay nisy sinagogany jiosy tao. Dia rehefa tonga tao izy dia iny, ary Paoly niditra tao araka ny fanaony. Zany hoe fanaon'ny Paoly zany ny miditra ny sinagoga. Tsy hoe efa lasa kristianina izy dia efa tsy fanaony intsony zay. Satria efa tonga kristianina izy dia efa andro alahady ny ivavahana. Fa araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga izy tamin'ny andro sabata. Dia nandritra ny 3 sabata izy niady hevitra taony amin'ny fivavahana tamin'ireo jiosy ireo. Mikasika ny amin'ny Kristy zany. Dio zany hitantsika izy mbola mitandrina sabata tsara mihitsy ny apôstôly. Ka io moa ny verenantsika zany hoe raha araka ny tantaran'ny fiangonana zany no jerena araka ny fampianarana izay efa nianarantsika teto dia zao hoe ny sabata nge no tandreman'ny fiangonana voalohany. Fa ny fitandremana ny alahady nge nanomboka taty amin'ny l'an 300 vao nanomboka ny fitandremana ny alahady. Ny amin'ny promulgation zany ny famoahana lalàna izay navoakan'ny Constantin tamin'ny concile de Laodicée canon 29 tamin'ny l'an 325. Teo no namoahana an'ilay lalàna mikasika ny hoe andro alahady ny ivavahana. Tany vao nivoaka zany fa talohan'izay zany mbola nivavaka tamin'ny andro sabata ny kristianina. Ny eglizy no namoaka an'io lalàna io. Dia empereur Constantin moa fa lasa kristianina zany dia normal ilay izy lasa nivoaka koa ilay izy zany. Ara-panjakana raha teo. Zay no mikasika an'iny. Dia zavatra tiako marihana fotsiny zany dia tiako misy lafiny anankiray hoe misy fampianarana koa zany anankiray izay anisany efa nediko hevitra izy ity zany tamin'ny finoana anankiray zany izy ity. Dia tsara tiako hazavana kely amintsika eto zany izy ity mikasika ilay resaka hoe misy eo amin'ny hébreu mantsy misy teny eo mikasika ny resaka hoe parallélisme zany na fampitahana ny amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao amin'ny sabata. Dia misy an'io fampitahana io zany eo amin'ny hébreu. Fampitahana ny amin'ny sabata zany izy io dia fandraisan'ny zareo ny teny io zany dia zao izy hoe tsika tsy mitandrina sabata andro fahafidy tsony fa le fitsarana omen'Andriamanitra antsika io dia le repos éternel io. Ilay fiainana mandrakizay io marina tokoa fa omen'Andriamanitra an'izay repos éternel zay tsika fa ilay repos éternel na fitsarana mandrakizay izay omen'Andriamanitra antsika dia nampitahina amin'inona izy io? Nampitahina amin'ilay fitsaran'Andriamanitra le sabata andro fahafito.
Ka ny fampitahana am'izay de zao ozy zareo manao hoe tsika mbola tsy mitsofoka am'zany fitsarana zany am'izao tsy manao n'zany sabata zany tsika am'izao fa rehefa tonga zay fiainana mandrakzay zay tsika vao manao ny sabata ozy izy hafahafa zany kanefa maninona nomen'andriamanitra ny zanak'Israely ny sabata ary raha tsy tokony natao zay zavatra zay ka raha ianao zao raha tsy hitahana sady le sabata ahoana ny fomba hitsofoanao am'izay ny fitsarana zany ianao ka zay tsy mitsofoka amin'ny fitsarana omen'andriamanitra zay ty de tsy ho tonga am'zany fitsarana zany ihany koa satria sabatany Jehovah ny andro fahafito omeny antsika miverina foana isan-kerinandro apatseheviny antsika foana isan-kerinandro ka raha tsy hitsofoka am'izay ianao de tsy safiditra amin'ny any an-danitra koa zany ianao vakitsika kely gne mikasika an'izy io ato amin'ny Hébreu 4 vakitsika kely Hébreu 4 4 aloha vakitsika mba hampazava izy vakitsika ny 4 zany aloha 4 de vakitsika mihitsy ny vakitsika ny tsy maninona mihitsy vakitsika ny 17 vakitsika ny 17 ka hatramin'ny 410 de zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy toko 7:17 koa arak'izay lazain'ny fanahy masina hoe anio raha ian'ny feona nareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasoasorana tamin'ny andro fakapanahy tany nefitra izay nakanindrazanareo fanahy ahy tamin'izany toetra ahy ary nahita ny asako 7 taona izy koa tezitra tamin'izany taranaka izany aho ka nanao hoe ireo dia maniasi amin'ny fony mandrakariva ka tsy nahalala ny lalako ary araka izany mianenako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy satria ny zanak'Israely tany anefitra de rebelle teo anatrehan'Andriamanitra maditra fo zany reto firenena reto teo izy Andriamanitra tsy hiditra amin'ny fitsarako ino moa fitsarana tenen'Andriamanitra io satria Andriamanitra de zao rehefa namoaka azy ireo tany amin'ny tany Egipta de hoe apiditra azy any amin'ny tany Kanana le terre promise zany le tany nampanantenana de Andriamanitra nefa nianina tamin'izy ireo noho izy ireo tsy nanaraka ny lalàn'Andriamanitra satria naniasi an'Andriamanitra izy ireo mandrakariva de hoy izy Andriamanitra hoe araka izany noho ny anenako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy de toizany le vaky teny andininy 12 tandremry rahalahy fandrao isy aminareo anana foratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio fandrao isy aminareo ho tonga mafono ny famitahan'ny ota fa efa tonga piombona amin'ny Kristy isika raha miazona mafy ny fiandohan'ny fahatoky antsika hatramin'ny farany raha atao hoe anio raha ian'ny feona ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasoasorana fa iza moa no nahatezitra azy zany hoe nahatezitra an'Andriamanitra zany rehefa nandre tsy izay rehetra ny eto Mosesy niala tany Egipta va ary iza no nahatezitra azy 7 taona tsy izay nanota va iza nale zay nanota ina leo manota mandika lalàna iza no nahatezitra an'Andriamanitra fa zay nandika lalàna no nahatezitra azy de toizany tsy izay nanota va ka dia niampatrapatra tany anefitra ny fatiny ary iza ny ihany fa tsy hiditra amin'ny fitsarany afa-tsy izay tsy nanaiky ka dia hitatsika fa tsy nisy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoana ary marina tokoa zany satria ny 20 taona ny miakatra zany nivoaka avy tany Egipta dia tsisy nahazo niditra ny tany Kanana fa nilatsaky ny 20 taona ireo no tafiditra tany amin'ny tany Kanana satria ireo ny alehibe zany tany anefitra fa ireo 20 taona ny miakatra ireo le mafiatoka tany anefitra ireo le napatezitra an'Andriamanitra satria nanota teo anatrehan'Andriamanitra izy de ny anin'Andriamanitra tsy hiditra amin'ny fitsarako ireo izy fa nanota teo natrehako zany hoe nandika ny lalàna zany izy ireo de inona ny zavatra teneny eo amin'ny toko 4 ary vakitsika ny 1 eo amin'ny toko 4 de zao ny teneny koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra amin'ny fitsarany azy isika de aoka isika atahotra fandreo mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany inona indray ary ty fitsarana resan'Andriamanitra ty satria le fitsarana efa ndresana tary hoe ho atsofoka amin'ny fitsarana ny zanak'Israely le tany Kanana no nomena azy io tany Kanana io fa de zao
tandindon'ilay fiainana mandrakizay io tany Kanana io. Ankehitriny nefa de lazain'Andriamanitra fa zao mbola misy indray zany teny fikasana zany ho amintsika hoe idirantsika amin'izany fitsaran'Andriamanitra zany. Ngatsika mbola iverina indray ho any amin'ny tany Kanana ny tany. Fa ty resahanyty Kanana ny lanitra no resahana eto zany. De hoy izy, koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra amin'ny fitsarana isika dia aoka isika atahotra. Fa andreo mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany. Fa isika koa dia notoriana filazantsara tahaka ireny ihany. Kanefa tsy nety izay efa reny dia tsy mba nahasoa azy satria tsy niary finoana tao amin'izay nandre. Fa isika izay nino no niditra amin'izany fitsarana izany araka ny voalazany hoe toy ny anianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy na dia vitatra amin'ny nanorenina izao tontolo izao aza ny asa. Isika no nino no navela hiditra amin'izany fitsarana izany ozy izy. Averiko tsara. Fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsarana izany. Ny mino ihany zany no tafiditra amin'izany fitsarana izany. Na dia efa vita. Ahoana izy teo? Averiko tsara. Na dia vitatra amin'ny nanorenina izao tontolo izao aza ny asa ozy izy. Dia toy izany. Fa nilaza ny andro fafito izy eo amin'ny teny anankiray araka izao. Ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fafito. Eto zany izy averiko kely izy. Somary sarotra io fa mangataka antsika tsara mba attentif zany mba hifantoka tsara. Andininy voalohany amin'ny toko fahefatra. Ny hitantsika zany amin'ny toko fahatelo dia miresaka le kananan'ny tany. Fa minoko amin'ny toko fahefatra zany tsika dia miditra amin'ilay hoe kananan'ny lanitra indray zany tsika. Dia ny zavatra teneniny ato dia zao. Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra amin'ny fitsarana dia isika dia aoka isika atahotra. Fa andreo mba misy eo aminareo koa tsy ahatratra izany. Aoka zany tsika nafatahorana sao dia tsy ahatratra an'izany fitsarana omen'Andriamanitra antsika zany. Ino io fitsarana io? Io le kananan'ny lanitra izay omenantsika zany. Dia ato amin'ny andinin'ny fahatelo nefa izy dia zao ny teneniny. Fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsarana izany. Araka ny voalazana io zany hoe ny mino zany ny mitsofoka amin'ny fitsarana io fa izay tsy mino dia tsy hitsofoka amin'io. Fa isika izay mino no miditra amin'izany fitsarana zany araka ny voalazana hoe toy ny anianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy na dia vitatra amin'ny nanorenina izao tontolo izao aza ny asa. Fa nilaza ny andro fahafito izy eo amin'ny teny anankiray araka izao ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito. Eo zany dia zao hoe manao fampitahana zany Andriamanitra amin'ilay fitsarana izay omeny atsika amin'ilay kananan'ny lanitra amin'ilay sabata andro fahafito. Amin'ny teny frantsay dia zao ny zany hoe amin'ny teny gasy izy tsy dia mazava tsara. Averiko tsara. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Miteny izany ozy izy na dia efa vita aza ny asany hatramin'ny nanorenina izao tontolo izao dia teneniny car il a parlé quelque part ainsi de certains jours. Ny andro fafito ozy izy no tiany resahana amin'izany. Ny andro fafito ozy izy no tiany resahana amin'izany. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fafito. Fampitahana zany ilay fitsarana izay omen'Andriamanitra atsika amin'ilay kananan'ny lanitra. Fampitahana amin'ilay sabata andro fitsarana. Ity sabata ity zany izay fitsarana itsara atsika amin'ny andro fafito ity. Tsy mbola le fitsarana éternel zany izay omen'Andriamanitra atsika. Fa ity fitsarana izay omenantsika atsika zany fampatsiahivana atsika le andro fafito ny tsaran'Andriamanitra. Fa tsika miasa ao anatin'ny enin'andro. Ny andro fafito tsika mitsarana fa rehefa tonga zany le kananan'ny lanitra dia zao hitsofoka amin'ny fitsarana éternel io itsika, fitsarana mandrakizay eo amin'Andriamanitra zany. Ka raha izao ary tsika zany ny tsy hanaja zany andro fitsarana omen'Andriamanitra atsika zany. Ahoana moa ny tsy foantsika amin'izany fitsarana izany? Satria nataon'Andriamanitra ho lalàna, ho tandremana io, napetrak'Andriamanitra io. Hoy izy Andriamanitra hoe mahatsiarova ny andro sabata namasina azy fa enemana anaovanao andraranao rehetra sy ny asanao rehetra. Fa ny andro fafito dia sabata ny Jehovah Andriamanitra dia ositsika manao hoe za hiandry le sabata éternel zay vao hitsahatra fa za tsy hitsahatra amin'ny andro fafito.
tsy teniko angeny tsy arahanao fa ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra no miteny io mahatsiarova ny andro sabata na masina azy tsarovanao zany io fa ho avy ny fotoana zay tsaranao tanteraka amin'izay asanao rehetra zay ihany koa tahaka ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fa zao tsika eto mbola maninona mbola miasa tsika mbola mikaramy tsika mbola mamelombady aman-janaka tsika miasa tsika mba hahafahantsika misakafo ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe tout travail mérite salaire ozy izy ianao ve anakombona ny vavan'ny omby zay miasa eny an-tsaha ozy izy fa ny mpiasa rehetra dia mendrika andray ny karama ka miasa zany tsika ao anatin'ny fiainantsika zay fa hapatsy n'Andriamanitra amintsika rehefa tonga ny andro fafito hoe mitsahatra ianareo tahaka ny tsarako tamin'ny asako rehetra mba atsarovana fa Andriamanitra naharilanitra sy ny tany tamin'ny andro inona ary tamin'ny andro fafito izy nitsahatra tamin'ny asany rehetra dia mitsofoka amin'izay fitsarana zay zany tsika ka mbola miainao anatin'izay situation zay tsika amin'izao fotoana zao dia toizana ilay vaky teny inona ary ny zavatra tenenina dia vakitsika eo amin'ny andininy fahaenina dia ahoana izy satria tsika manao le fampitahana zany le hoe il a parlé ozy izy quelque part ainsi du 7e jour hoe miresaka ny amin'ny andro fafito ozy izy nyresahany mikasika an'izany zavatra izany dia inona ny zavatra resahany amin'ny andininy fahaenina dia zao niteneniny amin'ny andininy fahaenina ao koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany ary izay nitoriana ny filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana izy ireo nitoriana ny filazantsara tamin'ny voalohany tsy niditra noho ny tsy finoana ireo zanak'Israely maty tany anefitra ireo dia hoy izy koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany izy zay mino zany nitsofoka amin'io ary izay nitoriana ny filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana dia mametra andro anankiray indray izy na dia efa ela toy izany aza milaza ao amin'ny Davida hoe anio araka ny voalaza teo hoe anio raha ian'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo mbola mametraka an'io andro anankiray indray zany Andriamanitra hitsofoana amin'ny fitsarana io dia io fitsofoana amin'ny fitsarana io fampitahana an'io amin'le andro fafito ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra io le tandremantsika isaky ny sabata io dia toizantsika le izy dia zao mbola toizany amin'le teny andininy fafito eo averiko le izy dia mametra andro anankiray indray izy na dia efa toy izany aza milaza amin'ny Davida hoe anio araka ny voalazako hoe anio raha mihain'ny feona anareo aza manamafy ny fonareo aoka ihany koa zany tsika tsy hanamafy ny fontsika raha maheno izany teny izany dia toy izany fa raha Josoa nanome azy fitsarana le Kanana tetỳ tany zany io tamin'ny zanak'Israely dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy taorianan'izany raha ohatra zany ka io ny tena fitsarana nomeny Josoa ny zanak'Israely iny dia Andriamanitra tsy niteny andro hafa hoe mbola misy fitsarana fa tandindona ihany zany iny tamin'ny andron'ny Josoa mpaminany iny tandindona ihany iny dia toy izany andininy fasivy koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra fa izay miditra ao amin'ny fitsarana dia izy koa nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy mbola misy zany io averiko tsara le izy teo koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra mbola misy zany io sabata io satria le fampitahana le kananan'ny lanitra dia nampitahina amin'le sabatan'Andriamanitra le andro fafito dia ozy izy Andriamanitra koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra koa izay niditra tao amin'ny fitsarany dia izy koa nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy ahoana tsara ozy izy mazava be io andininy fafolo fa izay niditra tsy hoe voahiditra satria mantsy raha milaza itsika manao hoe any amin'ny kananan'ny lanitra sika voahiditra amin'le fitsaran'Andriamanitra any sika vohitsahatra dia nahoana mbola hiandran'izay fitsarana izay zany sika fa eto izy manao an'le fampitahana amin'le andro fafito fa izay niditra zany hoe efa mitsofoka zany amin'izany fitsarana zany amin'izao fotoana zao satria mahatsiaro an'io foana sika isaky ny andro fafito ene manao ny asanao sy anaovanao ny rahanao rehetra fa ny andro fafito dia andro fitsarana ho an'i Jehovah ozy izy mana masina ny sabata kozy izy dia eto izy miteny andininy fahasivy
koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra izy misy zany sabata zany dia 1 fa izay niditra tao amin'ny fitsarany dia izy kosa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny asa izay niditra tsy hoe izay mbola hiditra tsy hoe izay hiditra amin'ny ho avy zany amin'le fanjakan'Andriamanitra fa izay niditra izy zany hoe fa izay efa nitsofoka zany amin'izao fotoana zao dia izy koa no maninona dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azo izy dia 1 kaoka isika azoto hiditra amin'izany fitsarana izany fandrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa mahazo toa miditra ary izay efa niditra zany dia efa tafitsofoka amin'izany fitsarana zany izay mbola tsy niditra zany dia tsy tafitsofoka amin'izany fa izay nitsofoka amin'ny fitsarana Andriamanitra nitsofoka amin'ny andro fahafito dia nitsofoka ihany koa efa nisantatra zany ka nanany lanitra zany sady zany ianao raha mitsofoka amin'ny sabata andro fahafito dia ahoana zany ho an'ireo izay mbola tsy niditra dia ahoana zany tsy mbola nanandrana zany fitsaran'Andriamanitra zany tsy fantany zany mitsofoka izy amin'ny andro lahady izy andron'izy andro lahady io tsy mitsofoka amin'izany fitsaran'Andriamanitra tsy fantany zany fa ho an'izay niditra ao amin'ny fitsarany dia izy koa no mitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy koa aoka isika azoto hiditra manana fahazotoana zany hiditra amin'izany fitsarana izany fandrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa dia mahazo toa miditra raha lasana bavy mbola misy izy izany sabata an'Andriamanitra 1 koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra misy io tsy nifoanana io sabata io fa io izy io ary le kananany lanitra izay fitsarana mandrakizay dia nampoarina tamin'le sabata andro fahafito ko an'izay efa niditra tamin'ny sabata andro fahafito zany nitsahatra tamin'ny asany rehetra tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy dia efa nitsofoka tamin'ny fitsaran'Andriamanitra izy mahazo toa hiditra ao izy dia manasa antsika hiditra amin'izany sabata izany fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy miova io araka ny tenen'ny olona hoe ny baiboly tokony manaraka toetrandro baiboly dia tsy miova maly an'io ary ho avy tsy miova io fa itsika olombelona no miova tsy mampiova ny lalàn'Andriamanitra zany fa ny tenin'Andriamanitra ny didiny dia miteny mahatsiarova ny andro sabata na masina azy fa enemana no iasanao sy anaovanao ny rahanao rehetra fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito tsarovo zany io nge na hiafina ianao na anao iny ianao miverina foana nge isan-kerinandro miverina foana isan-kerinandro ny fiverenana io dia fampatsiarovana anao hoe sabatako ty andro fitsarako ty dia mahazo toa miditra zany amin'ny fitsaran'Andriamanitra io mahazo toa miditra amin'ny fitsaran'Andriamanitra io dia izay zany mikasika niny amin'ny resaka le hoe sabata iny zany fa hiditra indray zany tsika amin'ny lesona manaraka inona indray no resantsika amin'ny lesona manaraka ary zany dia miverina io moa no teneniko teo miverina any amin'ny fanahy masina le izy hoe masina ny sabatako manamasina ny sabata fa nomeko anareo ny sabata izay zany mikasika indray ny lesona iny hoe resaka sabata iny vita indray zany tombo-kase mikasika ny sabata ny lesontsika manaraka indray zany dia iresaka n'inona tsika iresaka indray zany tsika mikasika ny hoe ny madio sy ny maloto inona ny zavatra hitantsika eo anatin'izay madio sy maloto zay misy zavatra be dia be hitantsika eo anatin'izay satria raha miresaka n'io madio sy maloto io zany tsika dia zao hoe fanavahana zany izy io amin'izay fanavahana zay mafamantarana azy zany dia avahan'Andriamanitra zany ianao ny vahoakany zany tahaka ny sabata tsy eo satria mbola misy olon'Andriamanitra izy maninona mitsofoka araka le teneniny teo eo amin'le 1 hoe koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra zany hoe le sabata fitsarana zany ho an'iza zany io ho an'ny olon'Andriamanitra le sabata fitsarana eto koa zany le fanavahana miresaka hoe madio sy maloto dia le vahoaka an'Andriamanitra no avahan'Andriamanitra eto amin'le madio sy ny maloto hoe ho an'izay an'Andriamanitra zany dia avahako izy ho hafa amin'ny hafa firenena rehetra jerentsika ngely izy ato amin'ny Exodosy 10 jerentsika anazy dia vakitsika
ny andininy fahadimy. Ahoana izy Jesosy teo zao ny tenin' Jesosy manao hoe ny ondriko izy malala ny feoko izay avy amin'Andriamanitra izy dia mahay mihaino ny tenin'Andriamanitra. Fa nareo tsy mahay mihaino ny teniko izy satria tsy avy amin'Andriamanitra ianareo. Io le hoe zanaky ny rainareo satria tsy isy fahamarinana ao aminy. Dia eto ihany koa mbola zay le teny eto ary fitsofoka amin'le fanavahana zany tsika. Dia zao no teneniny eto amin'le andininy fahadimy. Dia zao no vaky ny teny andininy fahadimy. Dia ahoana izy izy? Koa ankehitriny raha hihain'ny feoko tokoa ianareo. Eo koa zany dia hoe mahay mihaino ve tsika sa tsy mahay mihaino koa zany? Raha mahay mihaino zany tsika dia mahay mihaino fiain'Andriamanitra hoe misy fanavahana io. Koa ankehitriny raha mihain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra sy ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa any tany rehetra. Ho rakotra sy ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo. Zany hoe navahana zany ianareo. Misy fanavahana zany. Raha mihain'ny feoko ianareo izy ka manaiky ny fanekeko zany dia ho rakotra sy ho ahy ianareo mihoatra noho ny firenena rehetra. Avahana zany ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny firenena rehetra. Ka io fanavahana io zany dia zao lasa firenena masina ianao amin'ny fanavahana io. Toy izany le izy eo amin'ny andininy fahaenina. Dia ahoana izy andininy fahaenina? Dia ho fanjakana, dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo no teny ho lazainao amin'ny zanak'Israely. Ho fanjakam-pisorona sy firenena masina ho ahy ianareo. Zany fanjakam-pisorona zany fanjakam-pivavaka zany. Sy firenena masina miverina indray any amin'lenina any amin'ny fanahy masina indray zany. Satria fanavahana ho rakotra sy ho ahy ianareo mihoatra noho ny firenena rehetra. Inona ry fanavahana indray hitantsika tokoa zany? Akoatra ny efa hitantsika teo mikasika ny resaka hoe fahafolo-karena, hitantsika mikasika ny resaka hoe sabata. Hijery indray zany tsika mikasika le resaka hoe madio sy ny maloto. Dia avan'Andriamanitra zany izy hoe zao ny zavatra ataonareo mampadio anareo. Zao ny zavatra mahamasina anareo. Izao ny fomba fitafinareo. Izao ny fomba fivavahanareo. Izao ny sakafo hohaninareo. Izao ny fomba fanaonareo. Ao zany amin'izay fahamasinana izay. Amin'ny fahadiovana zany zay rehetra zay. Ankilany nefany. Eo le hoe rakotra sy ho ahy ianareo izy mihoatra ny firenena rehetra. Ny firenena rehetra indray ankilany. Ny fanaon'izao tontolo izao, io le lazaina hoe usage des nations. Ny fanaon'izao tontolo izao. Dia io zany maloto eo anatrehan'Andriamanitra io. Maloto eo anatrehan'Andriamanitra io. Ka eo zany le fanavahana ataon'Andriamanitra io. Dia jerentsika amin'izay inona ireo fanavahanareo zany? Akoatra ny fahitantsika zany mikasika ny hoe sabata na ny fahafolo-karena. Inona indray ireo fanavahana io zany? Dia iresaka ny fanavahana io zany tsika efa nanao ny fampidirana iny zany tsika tamin'ny eny iny. Tsy mamarana intsony zany tsika amin'ny heriny resaka hoe ny sabata zany, fa tonga dia io zany no idirantsika amin'ny heriny resaka ny fanavahana io. Inona indray ary zany iresaka hoe fanavahan'Andriamanitra io ny amin'ny resaka hoe madio sy ny maloto. Dia averiko tsara izy io amin'ny resaka fomba fanao izy io, ny amin'ny fety izay ataonao io, ny amin'ny sakafo hohaninao, ny amin'ny fomba fisainanao io, ny amin'ny fomba fitafinao io. Hafa mihitsy zany zay, tsy mitovy amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Saotra ny tompontsika, zay ny lesitsika tamin'ity an'ity. Hivavakintsika ary, hiara hivavakintsika. Tompo iray masina sy tsara indrindro, misaotra anao zahay. Raha afaka namarana ny lesona mikasika ny sabata. Eno mampanantena anay lanitra vaovao sy tany vaovao ianao Andriamanitra iray. Ano misy ny fitsarana mandrakizay. Kanefa raha nilaza izany ianao Andriamanitra dia hoe milaza ny amin'ny andro fahafito izy quelque part ny amin'izany hoy ianao. Fa Andriamanitra dia nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito. Hoy ihany koa ianao milaza manambara manao hoe fa mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra
ary izay efa niditra tamin'izany fitsarana izany dia nitsahatra tahaka ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra. Koa manasy ianao anay tompo amin'izao fotoana izao hoe hidiranay amin'izany sabatanao izany, mba hahafahanay manandrana sahady izany fitsarana mandrakizay izany. Ny teninao dia manambara manao hoe mahatsiarova ny andro sabata, anamasina azy, enemanao ny asanao sy anaovanao ny rahanao rehetra. Fa ny andro fafito dia sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao. Dia rainy ianao raha eo kalazay ny naranao mena voninahitra ny ianao. Manamasinana ireny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Ny anaran'i Kristy nandratanezan'ny vavaka izany raha itao anatrehanao. Halleluia. Amen. Anao velomantsika ry. Manaraka indray ary dia hiditra amin'izay lesona indray indray tsika manaraka maloto sy ny madio indray izany. Baibay daholo, veloma daholo. Ren'Andriamanitra. Chercher ma femme.